Azamalena ratuka me mandi Fasafalina itanorabwe Zemanala fenolu magafi Araroti na fona le move Kakatitempis palawe Kakatitempis palawe Kakatitempis palawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Dia raikitra indray ny fiarahantsika eto amin'ity fandahana destination malagasy ity zoma ny andro andray mpanakanto indrayntsika teo amin'ny 3 herinandro na 4 herinandro lasa izay nandray andriambavilanitra forme be izay ihany koa itsika anisany nresadresantsika makasika an'zareo satria izay ihany koa no vaovao nandeha makasika an'zareo mpanakanto reto matetika manko isika mpijery sy mpanaraka foana mahita vaovao foronina ny ambadika any dia indraindray le mpanakanto rehefa resanao mivantana tahaka izao dia hoe bon misy an'izany koa kay dia tsy izy aloha le mpanakanto raisitsika fa izy ny tompony ambiance assurée tsy izy zany fa FARAH JOHNS miarabanao indray ny ekipa ny destination malagasy miarabany Mirnan miarabanareo rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny destination malagasy ny teknisiana rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra izay mpankafiana hatramin'izay katramizao vahoaka rehetrarehetra izay hoe mpakafianao hatramin'izay katramizao 10 taona katroka izay FARAH JOHNS tamin'ny fivanianan'ny FARAH JOHNS tamin'izay fotoan'izay tsika tany restaurant sakamanga dia sasa anankiray le izy le mipetraka mipelipelika kely tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy mipetraka côté any mamon ony amin'izao fotoan'izay tsy apotranay aloha ny sary fa ao ambadimbadika ao ihany koa misy vaovao goavana be fa aloha dia FARAH JOHNS no hitondra azy. Oui, misy vaovao goavana be satria nahazaza vavikely anankiray koa FARAH JOHNS sady nahazo zazalahy kely dia zaza vavikely dia tapitra zay ngamba. Manino kosa tonga dia hoe tapitra ahoana koa zany olona matanjaka be zao. Enina moa ny faniriko. Enina ny faniriko. Efa hatramin'izay mihitsy hoe enina ny fa za somary sarosarotra fiterana zay dia efa tsy te hanao tsony fa angatana amin'Andriamanitra ho lehibe reto anankiroa reto dia zay zany fa voilà. Anisany fa niriny FARAH JOHNS ihany koa hoe averintsika kely aloha ny tantara tamin'ilay mbola tsy niteraka mbola tsisy an'ireo zazareo hoe iza ny tianao hoe ho zoko ny lasa ny vavy. Mety be mihitsy zao lany zokiny dia vavikely vavikely farany dia mety be le izy za koa ma olona kamboty ray kamboty reny dia nisy olon'Andriamanitra le izy sady nomeny laza nomeny vavy sady nahazo papa zany za nahazo maman zanako ireo sady ray aman-dreniko ireo. Ankoatran'izay FARAH JOHNS aloha resantsika ihany makasika an'izay hoe menaky ny hainao zay satria anisany tena hoe goavana ihany koa amin'ny tantaran'ny FARAH JOHNS izay hoe zaza zay inona ny hitanao hoe fiovana amin'ny mpanakanto hoe teo aloha nisy an'ilay zazalahy nefa FARAH JOHNS ny fahafantarana ny FARAH JOHNS amin'izay le hoe ambiance assurée mihetsiketsika ahitana FARAH JOHNS avokoa ny faritany rehetra ohatrany ahoana ny fitaizana amin'ny zaza FARAH JOHNS amin'izay indrindra moa hoe isika reny tsy dia mafoy ny zanatsika izay fa somary eo ihany le hoe malahelo. Le mihetsiketsika moa iny tsy afaka anahy efa ao anatin'ny raha iny hatramin'ny fahazazana ho mandrakizay koa angamba nangatako amin'Andriamanitra ho salama foana za efa mihetsiketsika foana hitanareo mihetsiketsika iny dia ny zazakely moa tena mampalahelo anahy ireo zanako ireo satria za tsy mafoy araka izay teneninao zay tamin'ny zanako voalohany ray volana sy tapana efa nandehananao concert satria za fa nisigné contrat be da be mbola tsy be voka akorany efa 1 an à l'avance zany efa nasiko daholo le contrat efa signé dia tsy maintsy nataoko le izy presque agny amin'ny 100 concert tsy maintsy nataoko dia nioentiko nanaraka anahy foana izy hatramin'ny lalana misy dahalo be reny dia nandeha foana zanako mandeha foana dia ohatran'izany koa ty vavikely ty vao il y a 1 mois efa nisy concert za dia hoentiko manaraka anahy foana satria tsy foko izy avela manolona tsy milamina koa ny saiko anao ny asako fa raha vao eo za eo izy dia
mandeha ho azy. Oetony FARAH JOHNS foana ny zaza nefa ny ihany koa FARAH JOHNS misy ianareo mpanakanto sasany tena misafidin'izay hoe rehefa miteraka dia miandra le fotoana elaela mba eo ihany koa le hoe fitsonjovana ny fahasalamana n'le zaza amin'ny FARAH JOHNS manokana ohatry ny ahoana ny andaminina izay raha toka hoe misy contrat hoe mandeha lavitra be nefa ny zaza tsy maintsy hoe manaraka anao araka ny teneninao izay. Oui, voalohany indrindra za olona mivavaka. Amen. Ankiniko amin'Andriamanitra foana ny zavatra ataoko indrindra fa ho an'ny fahasalaman'ireo zanako ireo ho anahy koa satria za koa tsy vitako le mipetrapetraka an-trano efa tsy zatra commence 17 ans za efa tao anatin'ny groupe Jerry Marcos efa tsy mipetraka foana zany fiainako fa nandeha foana dia raha vao mijanona kely 2 volana ao anaty trano zany tena ohatrany hoe vonoana mihitsy tsy vitako zany le mijanona be an-trano dia zay mahatonga anahy mandeha foana fa saorako an'Andriamanitra indray aloha hatreto ireo zanako ireo mbola tsy nararirary zany na zay mandeha reny mbola tsy nararirary zany zareo fa ohatrany hoe ataon'Andriamanitra hoe voilà quoi io asa nomeko anao dia io koa ny zanaka sady nomeko asa anao nomeko zanaka arovako anareo. Eny ary mankasitraka ny FARAH JOHNS ny tantaran'izay karazana ohatry ny hoe fiainany manokana satria hoe izy sy ny ankohonany kely izay fa tena hoe mety alohany tena nomboantsika an'ilay fanontaniana le efa endrasany be sy ny maro ihany koa dia ity ary aloha ny mozika ho solo ny fifandraisantsika tanana ihany koa. Tsikitsiky hatrano andravana ny fiarahana amintsika tsirairay avy any tokantrano any mpanakanto tompony tena hoe ambiance raha i FARAH JOHNS anisany tena ahafantarana ny FARAH JOHNS ihany koa dia ao anatin'izay hoe gadona antosy izay efa aty amin'ny taona 2024 tsika izao raha tsy diso dia ny hira navoaka ny FARAH JOHNS faraparany aloha tamin'ny taona 2024 iny milamina raha tsy diso zay mbola mipetraka ihany ve le hoe antosy anisany ahafantarana FARAH JOHNS satria efa mivoatra raha teo ihany koa ny mozika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy fotoana raha moa tena hoe takona tanteraka hoe ohatr'izao ny ahafantarana n'iny olona iny dia tsy hitantsony izy fa lasa miova tanteraka. Ny antosy moa tsy azo avela iny efa zavatra napetraka iny dia eo foana fa tsy azo adino koa efa 2019 tsika zao beda be ny zavatra fa miova ny sofin'olona koa efa miova ny zavatra tadiavin'ny sofin'olona dia tsy maintsy manaraka ny zavatra amin'izao ianao fa le hoe antosy tsy avelako iny inona fantaranareo anahy le somary choc kely dia io foana iny rehefa mandeha cabaret amin'ny FARAH JOHNS zany tsy maintsy mahita an'ireny foana anao satria voilà quoi ny ambiance zavatra efa ao anatin'ny raha iny dia tsy maintsy ho zaraina aminareo fa kosa tsy alana tsy alana le zavatra amin'izao tsy maintsy manaraka ianao ary wisy vaovao enjana be ivoaka tsy hoela tsy ho disanjarany eto amin'ny destination malagasy. Inona ny fiovana tena hoe tsapan'ny FARAH JOHNS raha ohatra ka hoe ato anatin'ity resaka mozika ity no resantsika amin'ny ankapobeny? Ny fiovana fa manena misento be mihitsy FARAH JOHNS ny zavatra hitako zany mialatsiny za aloha tsy tokony tsara fa somary miteny kely fotsiny betsaka ny zavatra miova ny olona zany lasa rehefa anao miteniteny foana amin'ny hira lasa malaza ho azy zay indrindra zany ny zavatra anao rehefa miteny zavatra marina ampahendrena lasa din'ny olona ianao zany ny zavatra hitako amin'izao nefa mampalahelo le izy tsika tokony voamay miahendry foana ny olombelona fa tsy mivery anatin'ny tsy hoe ratsy akory ny ataonareo fa tokony mba asiana fanajana ihany le kanto satria hitako hoe tsisy fanajana le izy fa lasa miteniteny foana misy magnompa raha anatin'ny hira amin'izao voilà zegny zany zavatra hitako niova be tena niova be
eto FARAH JOHNS dia raharotiko ity fanontaniana ity fa tsy haiko hoe mety hitovy ihany ve fomba fijerintsika sy FARAH JOHNS amin'ity resaka iray ity. Marobe ny olona no manome fanamariana aty amiko satria mampanolotra amin'izay hoe nareo mpanakanto eto amin'ity fandahana destination malagasy ity, indrindra hoe ahafantarana ireo karazana mpanakanto ihany koa dia eo le hoe tsy miala amin'ny fitiavana fa ny mpanakanto dia io foana eo ihany mihodinkodina. Ny ankoatran'izay ihany koa tato ato tsy tamin'ity taona 2024 ity fa na tamin'iny taona 2024 iny ary dia efa raikitra ny ohatrany hoe fampanenjika ao anatin'izay hoe resaka mozika izay, na hoe ny vadiko mampirafy iny tsy ho azonao, na koa ny resaka hoe mifampanisy any ambadimbadika any, dia ato amin'ny FARAH JOHNS indray ano mitodika hoe ahoana indray ny fahitany FARAH JOHNS an'izay. Raha toka hoe tokony mipetraka foana teo aloha teo hoe marina hoe fiainan'ny fiarahamonina izay hoe izay ny zavatra misy, dia te hiverina amin'ilay hoe izay ny zavatra marina koa anefa. Zavatra marina io ny zavatra marina ny olona lehilahy. Aloha za tifiro kely ihany nareo lehilahy, za tsy maintsy mitifitra lehilahy foana fa satria ny lehilahy maditra. Eny e, maro koa ny vehivavy maditra fa matoa ny vehivavy anankiray maditra dia noho nareo lehilahy. Voilà. Dia lasa maditra le vehivavy. Fa tsika koa amina muzika ane sarotra am'izao hoe ianao raha tsy miresaka zavatra momba an'io fitiavana io lasa tsy dia rarahin'olona. Raha hoe zay efa niteneniko eo, raha mananatra anao teny zavatra marina ianao tsy rarahin'olona io. Fa rehefa miteny fitiavana hoe fitiavako anao illimité nany atrako manina tsisy limite je sais pas, tonga dia mipasy iny mipetraka anaty sofin'olona iny. Io moa zavatra iainantsika andavanandro koa resaka fitiavana io, ary fitiavana zany zavatra misy foana mandrakizay. Dia rehefa te alaza malaky zany ny zaza am'izao, ny ankizy am'izao tsy maintsy mandalo am'izay izy. Zay zany zavatra hitako. Zany hoe karazana stratégie ihany koa zany le izy marina koa. Amin'ny FARAH JOHNS manokana ny mpanakanto ve mametraka izay ho an'ny mpieno sy mpijery sy mpankafy hoe zao no ataoko amin'izay ho raisin'ny mpijery sa ny mpijery sy ny izahay aty ambadika mihitsy miandro hoe rehefa tsy ohatr'izao ny zavatra ataonareo dia tsy mety aminay. Ohatra za zao za mantsy rehefa mamorona hira dia mipetraka amin'ny place publique fa tsy mipetraka amin'ny place mampanakanto anahy. Matetika iraiko aloha le izy na ififokoko agnatin'ny trano any dia tokony mety amin'olona zany tonga dia mipetraka, tokony mety zany raha za mpijery tokony mety zany. Zany ny ataoko aloha, ajaina aloha le mpanjify ajaina aloha le mpankafy, zay vao anahy. Eny ary ity indray raha aloha mozika antsika manaraka fa dia hitohy hatrany izay tafatava izay raha antsika amin'ny FARAH JOHNS izay. Dia efa ny valiany FARAH JOHNS teo izay hoe fiovana hitany raha toka hoe ato anatin'ity tontolo mozika indrindra hoe ny mozika antsika malagasy, fa dia hiditra ao anatiny hoe izany tarika FARAH JOHNS izany indray koa isika amin'izao fotoana izao. 10 taona amin'ity taona 2024 ity, inona ny fiovana raha toka hoe any aminao manokana no jerena hoe ianao tompony mihitsy ny teny hoe zao zao ny zavatra fiovana, zavatra tsapanay ao anatin'izany hoe mozika ny FARAH JOHNS izany. Ny fiovana moa izy mbola veriko teo indray amin'le hoe amin'le zavatra miova ny zavatra tadiavin'olona. Zany aloha tsy azo negligena zany zavatra zany. Dia ianao koa miabe ny taona, mitombo ny taona dia miezaka manenjika le zavatra tadiavin'olona anao fiovana daholo zany. Za koa miamatotra za miakizintina foana. Efa taloha mbola tsy matotra sa inona ny fisehoana? Matotra foana fa amin'izao za vao miakizintina satria sarotra be mitazona ny olona aza io. Raha tsy voagerenao io dia sahirana ianao. Dia zay mahatonga anahy vao sikasika za tsy manaiky olona misotro toaka sur scène, za tsy manaiky olona mivoaka cigara sur scène. Ao anatin'ny tarika mihitsy. Ao anatin'ny tarika zany. Dia voilà. Tsy maintsy matotra anao amin'izay zay zao nandeha taty dia moa resaka anay foana matetika zay roa miresaka zay sy le olona ry ambadika mijerijery atsika io kaka zao le olona hoe izy ary zany io. Matetika zay miresaka ary tsika zany moa mbola tiany olona satria vao mandeha zay amin'ny lalana iny hitanao zany le réaction le olona mahitanao taitra
izy FARAH JOHNS. iny FARAH JOHNS iny sady falifaly za koa moa meme foana sady falifaly foana za rehefa mahita olona milalana na mpankafy na tsy mpankafy tiako daholo. Voilà. Izay le resaka antenenao zay hoe kizitony amin'ny lafiny ray le izy amin'ny FARAH JOHNS hoe ianao mihitsy ny safidy hoe apetrako ty amin'izay eo an-trano le hoe fanajana ao anatin'ny asa sa hoe efa nisy mety hoe nisy fihetsika ihany koa tao anatin'ny groupe izay tsapanao hoe ohatrany tsy mety ty fomba fitantanako ty fa aleo ovana amin'ity indray. Ie, ny anahy moa hatramin'izay fantany musicien rehetrarehetra zay niara-niasa tamiko hatramin'izay anahy io efa agnatin'ny contrat mihitsy za tsy manaiky io misosotro toka sy mivoaka sigara sy scène io za koa manana caractère za mantsy rehefa ohatra hoe hanala olona hiasa za tsy miteny matoa za mbola miteny aminao dikan'izay mbola te hiara-hiasa aminao za zay fa rehefa tsy miteny de efa te handray décision za zay efa fantandreo zany za olona calme za olona tsotra kely za olona mora tao fa io asa zany mila jaina satria io mampidibola aminao io amelomanao ny ankohonanao fa manina le izy tsy respectenao zay koa mahatonga ny la musique malagasy tsy asiany olona dikany zay mahatonga ny olona mieritreritra raha vao mpihira anao de efa ataon'olona makorely sanatria ndresaka alazainy olona fa makorely anao satria ny matetika koa maro ny mpihira tsy manaja tena tsy mametraka ma leader de groupe anazy izy de manao foana misy zany zavatra misy zany fa tokony ajaina le izy premièrement anao no tokony manaja tena anao chef de groupe amizay mba anajanao koa le olona miara-miasa aminao fa manina moa za manaja tena nefa anao tsy anajana voilà zay le izy tokony ajaina zany le asa ny asa zany asa aloha zay vao vola fa raha vao vola aloha ny eritreretinao zay vao asa tsy ajainao zany io tena marina aloha zay tenenin'ny FARAH JOHNS izay ary matetika ihany koa rehefa tsy mametraka an'izay hoe izy ianao dia ohatrany ataony olona tsinitsinina rehefa mitsikana sy miaraka mba misamuse aminazy ianao dia eritreretiny foana hoe ty zany afaka ataoko an'izao fa zay le hoe rehefa atao anatin'ny sehatry ny asa aloha dia mba matotra ao anatin'iny asa iny izay resadresaka noetin'ny FARAH JOHNS izay dia mino sy manantena fa fampizarana ihany koa zay ho an'ireo mpanakanto vao sontra na ao anatin'izay hoe mety hoe somary teny mahery fa tsara ihany koa tonga dia atao mivantana ohatr'izay le resaka mba tonga any amin'ny tsirairay matetika koa manko ny fanamariana dia efa zay fa tsy maninona fa assumeko zay hoe mirina somary masikasika fitenenana fa tsara ihany koa hoe tonga dia direct ohatr'izay no miresaka io anie zavatra mahatsara zavatra io fa tsy hoe sanatria hitoraka vato mafananao zany teneniko foana zany rehefa mahita olona chef de groupe na leader de groupe ajao ihany tena tsika mba najan'olona tsika rehefa tsika ny tsy manaja tena tonga de miala ho azy reo public reo tsy mila tenenareo nanao an'izany io resaka io mora mandeha de miala ho azy fotsiny le olona tsy tiany olona na inona zavatra ataonao io tsara de ialan'olona tamiko fotsiny hoe ialalan'olo azy dika zay fanajana tena aloha mila apetraka zay vao mandeha ny asa anaja tena anao dia mandeha tsara ny asanao zay le hoe ajao ny tenanao mba hanajany ny hafanao ihany koa hiditra ao anatin'ny tononkira indray tsika FARAH JOHNS raha tsy diso misy namana hafa miaraka miasa aminao anatin'ny famoronana sa dia mbola ianao irery ihany hatramin'izao aloha mbola za rery ihany aloha hatreto mbola ianao rery ihany hatreto za rery ihany hatreto ary sarotra le izy satria le magnaraka ny zavatra ataon'olona amizao anao lasa sahirana surtout resaka le gadon'le hira zay mahasarotra anazy fa miezaka fa za ndray misy olona nanome hira ana efa niraiko fa 2 ans le hira ao tsy mety tafavoakako hira io satria tsy à l'aise nefa le hira tsara be tsy à l'aise en tant que tsy za le auteur compositeur n'le hira fa ho avoakako tsy ho ela koa zany hira zany mba fanomezako voninahitra n'le olona nanome an'le hira ana de sady le hira koa tsara de ho surprise ho anareo
za vao saika antany hoe iza le olona dia hita fa zay hoe surprise zay. Mialohan'ny tena hanarahantsika ny mozika ihany koa ohatrohatry ny ahoana ny mahakasika ny FARAH JOHNS manokana rehefa ao anatin'izay hoe lafin'ny famoronana izay efa noentinao teo ihany moa zany hoe ianao somary masisika ao anatin'izay hoe resaka fisotroana foka tsy teny kosa aloha zany da eto hoe FARAH JOHNS avy ao anatin'le mandraindray kely satria misy ny mpanakanto tena tsy mahazo aina izy raha tsy za aloha 10 ans de carrière mbola tsy nisy taona sotroko alohan'ny akarako sur scène mbola tsy nisy zany za raha teo tsy mifoka cigare za tsy mifoka ninina rano foana nana rehefa hiakatra sur scène vita asa ndray mo misy taona mba mandraindray kely miaraka amin'ny musicien miaraka amin'ny organisateur miaraka amin'ny namana fa le hoe andeha hiasa mbola tsy nataoko na andrim-pandehana io mantsy misy olona koa le mahazo toka izy vao à l'aise izy ka zay indrindra fa ny ana resaka track angambany le izy fieritreretako anazy fa za mantsy zany track zany tsy de misy anko satria mbola kely ohatrany zao zay fa nisy groupe tany voimara tany efa niseho vahoaka foana hatram'izay vana tsaro tena commencé nisy tadidy za 8 ans 9 ans jusqu'à za tsy ako firy taona fa nanana groupe de danse fa nanana groupe de chant de efa hitan'ny olona foana zay tam'izay fa mahitany amin'ny 3000 personnes mijery anay tam'izay fotoana ie de ny track zany tsy misy mampamisy track anah angambany raha tsy ampy le olona andeha hijery anah iny zany misy track manontany le olona ahoana olona ahoana manontany foana mandra-patongavako any amin'ny tany anaovako zavatra iny fa raha hoe tsy ampy le olona eo za ohatra misy track kely tsy arakaraka le zavatra eritreretina fa raha hoe feno ny olona tsy andro iakarany eo idirantsika zay hoe ohatra ny ahoany FARAH JOHNS rehefa teneny ambony sehatra mialohan'izay hoe ekaran'izay ihany koa dia hoaveriko amin'ny FARAH JOHNS indray le fanontaniana hoe ianao ve zany rehefa mandehandeha eny an-dalana eny dia mahatsiaro hoe tokony ataoko ny hira ny ohatr'izao sa le hoe nohon'izay hoe fitakiana ataon'ny olona amin'izao fotoana izao hoe tokony mba hira ohatr'izao indray dia any ianao rehefa mamono ohatr'izay amin'izao tena misy hoe zao ny zavatra ilain'olona amin'izao dia tsy maintsy hanenjika an'izay fa za kosa tsy teniteny foana zafady za tsy teniteny foana teneny mafy mihitsy za tsy teniteny foana mihitsy fa za zany jerevako ny zavatra ilain'olona amin'izao tsika amin'izao agnatin'ny ady mafana be mihitsy ny olombelona amin'izao mikorontana be koa ny zavatra rehetrarehetra mijerevana ny hafanana fotsiny amin'izao efa mahagaga dia ny olona zany mila zavatra hafa dia tsy maintsy manaraka an'iny za dia manenjika hoe inona zavatra ilainareo amin'izao ary ho hitanareo tsy ho ela eo hitanareo tsy ho ela eo dahoary anaraka mozika indray ary alohantsika dia avy eo tohizantsika trany izay tafatafa izay rahantsika amin'ny FARAH JOHNS izay araka ny teneniko tery am-piandohana dia nisy an'izay namantsika iray izay ato anatin'ny ireo mpihira mpanao mozika ihany koa izy dia tsy izy zany fa Simonda Valeur tamin'izay fotoana izay dia nisy ny resaka nandalo hoe manahoana sy manahoana mariny Simonda sy FARAH JOHNS fa ohatra misy an'izao hono dia namaly ny efa namaly an'izay moa zany ny Simonda tamin'ny fandalovany teto fa dia mitodika any amin'ny FARAH JOHNS indray tena milamina tsara nareo Simonda tsisy andro angambany mandra-pialan'ny fofonayko hiadivako amin'ny Simonda zay 7 taona zay niara-miasa mbola tsy niady na indre-pandehana na indre-pandeha bon tsy maintsy misy monjomonjo kely amin'ny zavatra tsisy dikany ohatra hoe ity teny eo naovantsika dia ity teny eo naovantsika zay angambany fa zany tsy ampy 5 minutes akory tonga dia mandefitra ny ray rehefa zay raha aloha ty anaovantsika mbola tsy nisy gaga be zany avy nisy taona anie zany heniko hoe resaka le irako jalousie dia izy moa le samy misy valeur tamin'iny dia gaga be zany andeha be le resaka hoe miady tsy moana zay roa fampianto dia mikakakaka ame zay roa ny telefony hoe inona koa zany tenenin'ny olona zany fa za raha teo moa tsy dia tia miady amin'olona za tsy dia tia miady aman'olona dia indrindra fa Simonda zany Simonda rahavaviko hatramin'izay ary rahavaviko mandrakizay
Nisy ihany koa fanontaniana napetraka amin'ny Simonda hoe possible ve mba ahitana an'izay surprise zay hoe featuring nohon'izay hoe efa fiarahanareo miasa sy mifahafantaranareo hatramin'izay dia hoe aiza ho aiza raha le fampiara-peo ny FARAH JOHNS sy Simonda. Afaka atao zany a. Afaka atao hoe Afaka atao zany fa mbola iresanay rovay mandalana eo rehefa mifankahita am'izao koa mantsy samby amin'ny fiainany izy mitaiza ry za mitaiza ty samby mikarakara ny groupiny sy ny tariny de tsy de manana fotoana ifankahitana loatra fa afaka dinina zay vao 3 jours zay resaka tamin'ny téléphone zay. Mino fa ide me ihany koa FARAH JOHNS vao antaniko an'ity fanontaniana ity satria dia misy lina be mihitsy milamina tsara ve nareo Sir Jerry Marcos? Milamina be mihitsy. Hoenina be za fa tsy mome izy. Zay izy vao mome. Milamina be mihitsy. Milamina be mihitsy. Milamina be mihitsy hatramin'izao arany. Misy zavatra misy conseil tiako antanina satria mantsy izy efa manana traikefa ihany. Fa tsy efa ho firy taona tsy efa ho roapolo taona izy zay. De misy zavatra hoe inona ataoko am'izao, inona zavatra ilaiko rehefa hanao an'izao matetika miantso anazy vao maly raha za miantso anazy foana miresaka foana agnatin'ny semaine zany zay matetika misy contact foana zay Jerry zany miresaka foana amin'ny téléphone. Misy miresaka lava be ary misy resaka inona ny ataoko zao ny zavatra mandalo de manome conseil foana izy de merci Jerry. Tamin'ny resadresaka zay niarahantsika tamin'ny FARAH JOHNS tamin'ny efa taona maromaro zay dia hoe Jerry Marcos c'est mon patron. Mbola mitombina ihany zay. Petraka foana zay. Petraka foana zay. Izy natoy izao ahy. Andriamanitra teo miasa fa izy nataon'Andriamanitra fitaovana anampy anahy dia izy moa nanampy hatramin'izay ka hatramin'izao izy mateny an'teo hoe misy conseil misy zavatra tadiaviko matetika misy zavatra ilay tsy fantako hoe inona aiza ny lalana tokony andehanana miantso anazy ary mbola tsy nitora-bato mafana anahy izy dia grand respect. Zay mahakasika an'izay ny ankoatran'izay ihany koa i FARAH JOHNS eo amin'ilay resaka fampisehoana amin'izay efa niainanao ve le hoe tsy arakaraky ny eritreretinao zavatra miseho rehefa tonga any amin'ireny faritra maro samihafa ireny ianao tantaraintsika aloha mahafinaritra dia avy eo tsika hiditra any amin'ilay hoe tsy mahafinaritra. Maro ny surprise hitako rehefa mandeha tournée ary matetika mitomany sur scène efa matetika tena matetika ny mampitomany ananjy dia zavatra ratsy tsara foana ny fandraisan'ny public ana hatramin'izao arany mbola mahita surprise foana sarotra ny mitazona zany 10 ans zany sarotra zany hoe mbola misy mpankafy foana ve sarotra zany fa izy teneniko teo hoe sarotra le ao ambony fa za aloha mbola tsy afabaraka aloha hatreto mbola eo foana reo mpankafy dia saorako reo mpankafy anahy hatramin'izay ka hatramin'izao saotra betsaka anareo surtout anareo mpanaraka an'ity fandaharana ity dia saorako anareo satria raha tsisy anareo koa zay tsy tonga teto na tsara nira nataonay na niseho milay ohatra nahoana zay raha tsisy mpankafy dia tsisy teto zany FARAH JOHNS dia zany zany saorako anareo ohatran'izany koa za rehefa sur scène be da be ny zavatra surprise zay le saorako hoe merci beaucoup satria ny fitiavanareo mahatonga le ranomasy latsaka satria mihira daholo zareo rehefa mandeha izay misy ambany voly tsy eritreretinao tsy eritreretin'ny saiko mihitsy fa tena latsaka ny ranomasy za olona sentimental be za olona mora mitomany dia matetika mitomany foana zay ny mahafinaritra zay ny fanohatra amin'izay ny fanohatra amin'izay ny raha ratsy moa tsy dia misy loatra fa tamin'ny 2018 teo ndozany zokiko vavy dia tamin'izay so ihany izy fa nanao solomaso tamin'izay nisy contrat zany za dia 26 juin tsy maintsy nataoko le izy satria ny volan'ny organisateur efa taty tamin'izay moa zany teny tamin'le organisateur avery koa volanao fa za tsy tafihira fa maty zokiko prêt-à-point amiko ray baba ray reny zay roa sady zay roa tena complice be amin'ny équipe folo menada zay zay roa ny tena fanakaiky indrindra
Ialana tsiny satria hoe arakan'izay tenen'ny FARAH JOHNS izay dia ialana tsiny ihany koa ny tokantrano any sao dia gaginareo zay zavatra tena narary indrindra tamiko angambany hatramin'ny rako. Efa nisy ihany za tany France maty mamanay tany Belgique dia tsy afaka nody. Nafy tamiko le izy satria reniny nahitana masoandro iny. Fa tamin'ity anankiray ity tampoka be izy tsy narary tsy naninona mbola niresaka zay 2 jours sa 3 jours à l'avance dia maty tampoka izy nijanona tampoka ny fony dia nafy be tampoka le nampandihan'le public nefa tsy maintsy manome maximum ianao fa tena nanao maximum fa alohan'ny hiakatra sur scène za tamin'izay tena nitomany sady niteny tamin'ny public za hoe maty ho any zokiko maty mimaly fa noho ny fitiavanareo tonga be da be ty noho ny fanajako anareo tsy maintsy hira ho anareo ary tsy maintsy ataoko afa-po nareo vao miala iny fa tena nitaperiko 4 heures de temps io tamin'ny voalohany mihitsy ranomasy be fa taprès ny lamina dia vita ny concert mo nivavaka dia voilà ny lamina teo. Mankahery FARAH JOHNS mankahery fa dia fiainana avokoa zany rehetrarehetra zany fa dia aleolohantsika anaraka mozika dia avy eo indray tsika miferina eto. Eny ary rehefa avy nanaraka ny mozika teo iny tsika fiainan'olombelona koa dia tsy afaka miala an'izay hoe misy ny zavatra mahafinaritra dia misy ihany koa no mifanohatra amin'izay fa araka n'ilay niteny FARAH JOHNS dia hoe mbola ao le ray ao ambony anisan'izay hoe manohana atsika hatrany ninona ny zavatra miseho sy sedraitsika fa matoa moa zany hoe zay le zava-misy zay dia natao hoe hozakaina zay dia eo foana koa nefa nireo mpakafy anisan'izay tena hoe mamelona sy mamehery satria mafy dia mafy zay zavatra niainanao zay fa dia vitanao ihany raha dia izy dia inona moa zany fa dia mitovy ihany koa ity asantsika ity fa mahatsiaro tantara somary mampalahelo ihany koa rehefa maheno an'izay tantara noentinao izay fa hoe ny tena mpanolotra ny fandaharana dia tsy maintsy mitsiky satria zay le asa tsy maintsy mampiresaka nefa ny vao tsy ela ihany koa tena hoe nidona mpahoriana hoe olona tena kaiky anao mihitsy fa zay le izy zay dia zay le fiainana dia miezaka hatrany fa dia misaotra ny FARAH JOHNS aloha ny tantarany tantarany zay tantara zay tsika hiditra indray ary ina ny vaovao entin'ny FARAH JOHNS ina ny vaovao amin'ity taona 2024 ity na dia efa hoe mamaraparana ihany koa tsika na afaka tonga dia hoentina ihany koa ny vaovao amin'izay taona hoe 2024 zay ny vaovao zao vendredi zao androany misy cabaret homme glacier sady 10 ans io sady maman zaza anankiroa za moa tsy azo négligena koa fa manana zanaka anankiroa nefa ny mbola mijoro foana ny vehivavy dia zany ny vaovao dia misy hira mivoaka tsy ho ela efa anaty mikarakara anazy za io fa manao zavatra tsy mora dia enganie mba ho tianareo mpakafy ana le izy dia ny andeha koa zay andeha ho ana faty sava efa ela moa za zay izy moa nteneniko nisy fahoriana kely tamin'izany andeha tany fa indray mitoraka aty andeha hiara ifety amin'ny fianakaviana dia hiaraka ifety amin'ny namako ny havako ny mpankafy ana any amin'ny faty sava koa any amin'ny tanindrazako mihitsy ana voemara nanaovako an'le izy ny tanindrazako moa anankiroa ny raha tena tanindrazana tenenina eto Antananarivo ny tena tanindrazako satria avy eto ny raiko fa zay moa tany ny tompo mamanay koa avy any dia matany papanay dia tany izy nilevina dia lasa any zany ny tanindrazana any foana ny azo mivavy fa raha tena hoe ny tanindrazana dia eto Antananarivo ny tanindrazako ary mbodratrino ny tanindrazanay tsara fantatry dia zany zavatra misy manao réveillon zay amin'ny au Voemara amin'ny réveillon le 1er les 2 eo akaiky kely tsy lavitra eo dia le 5 dia le 8 misy concert folo io nataoko any tonga dia sady mba miprofite manao vacances koa satria tsy afaka anao vacances za tamin'le équipe be tsy afaka maka avion mandeha vacances ihany za fa ny Tamatave dia miverina ny Tamatave dia miverina satria Tamatave mba akaikikaiky koa misy ranomasina dia mba akaiky fa zao za mandeha hoany am'izay fa afaka maka avion am'izay miprofite sady mba hitondra zazakely any an-tanindrazana
fa ny asa donona aloha zany dia anio ariva anio alina moa zany marimarina koa eo amin'ny le glacier izay raha tsy diso amin'ny le glacier amin'izay hoe fankalazana ny fahafolo taona sy eo ihany koa ny cadeau be izay hoe iarahana faly miaraka amin'ny tarika FARAH JOHNS ny ahaizana ny FARAH JOHNS hoe le mihetsika foana dia nefa ny vao tsy ela izay hoe ny zazara tsy diso vao 3 mois izy amin'izao ahoana ny sady natao césarienne dia ahoana le mihetsika mbola ho hita taratra ve zay sa kalmena kely ihany aloha na dia zany aza sa sao dia hoentiny hafaliana be ihany koa dia tsy maintsy kalmena kely ihany fa ianareo kosa mandeha en place le mpankafy zany mandeha en place sady za misy mpandihy reny matanjatanjaka anankiroa reny dia za matoky sy mino fa ohatra ny taloha foana ny zavatra hitanareo zany hoe mianime foana fa za fotsiny mbola tsy manao choc be satria zany natao césarienne natera mety raha vohitan'ny docteur ty mety bediny ihany tsy mety amiko le mipetrapetraka za koa je me sens très bien dans ma peau de za zany pour le moment za tsy de maheno hoe tena marary ohatra nahoana fa za fa salama be fa hitanareo za fa migeste amin'ny talon fa tsy de miabusé be kosa za tsy miabusé be hoe tena manao n'importe quoi hoe andindy na manao talon be fa hoafaponareo rehetra tonga ao FARAH JOHNS manokana ve manana fomba hitaizana vatana satria za mahita hoe niteraka iza moa le anaran'le bokoskely anankiray Eyenne ianao dia niteraka ny alia dia aliaty masisy kely izy fa dia ao ambadimbadika ao izy dia ianao ohatra n'le tamin'le niteraka ny Eyenne ihany ianao amin'izao dia izay no teneniko hoe oui nisy taona zany azo poids ihany fa za io zao vers 18 kilos 18 kilos be zao fa nisy taona za nisy laisser faire kely mihitsiny ialako tsy hina mpankafy zay satria nisy bedy be miresaka bedabe tao Facebook za moa tsy namaly tsy nitenina satria vous avez raison marina nanareo satria tianareo hita eo foana FARAH JOHNS manjakely nareo hatramin'izay dia nasika zany zareo tamin'izay fa bon niezaka za amerina ary ho amerina zao mantsy za mbola tsy afaka manao sport fa alohany za ho bevoka ny alia nanao sport be mihitsy mandany fotoana 2 heures à 3 heures de temps par jour ao an-trano amin'ny salle de sport dia ao an-trano manao sport foana za sanandro dia nihena dia iny mo bevoka iny tagnatin'ny grossesse koa za nararirary foana tamin'iza bevoka dia nihena ho azy tamin'iza bevoka teo dia tsy nahazo poids be zao za teraka de kibo lasa io za mbola forme io mbola vava fotoana hitantsika anazy le miaraka amin'ny short kely indray eny ary hiditra ao anatina coiffure-ny FARAH JOHNS indray isika io le tsy afozana ary tsy hoe eto vao tonga le fitenenana hoe za miala amin'ny FARAH JOHNS ao aminy ity volo be efa mahazatra anao mihitsy hoe oui mahazatra moa le izy tiany zavatra naturel hatrambola kely io fa ohatran'izao za na tambola kely tamin'iza mbola kely ataoko hoe jusqu'à za 10 ans reny voloko efa menamena ohatran'izao nefa mbola tsy nicoloreny efa menamena ohatran'izao izy dia rehefa lehibe indray nitombo niamenty dia nisy taona za efa navinanao lissage efa niliseko be io voloko io tamin'iza 19 taona teo dia nisy taona amin'izay koa za fa navy coupe garçon kely satria efa lehibe zany voan'ny nendra mboalavo dia fenofehy tamin'ny lohako tato dia atao ohatran'izao le aloha tonga dia mihintsana le volo dia natao coupe garçon tena ambany kely dia nitsiry amin'izay izy io zao nisy taona za manao malemilemy volo kely fa za zany zao nazatra anazy zao koa nafantaran'olona anazy zao za à l'aise kokoa rehefa mivoaka ny trano ny mahita ny tarehy koa zao za à l'aise kokoa toy izay za le malama volo fa tsy mampanina anahy koa le malama volo tiako ihany koa rehefa malama volo fa zao ihany tena mampalaza anisany mampiavaka ny FARAH JOHNS ihany koa raha samy mpanakanto matetika manko rehefa mandray mpanakanto tahaka izao zay dia le voalohany le vao manombonomboka iny aloha dia mbola hita ihany zay le hoe fatsorana ny hoe ay tsotra kely izy ay simple kely izy fa rehefa mandeha ny fotoana rehefa malaza dia miova ihany koa ny style arakaraka ny
amin'izay marobe fa tsy hanonona anarana namana tsy hanonona anarana moa tsika fa i FARAH JOHNS na hatramin'izao tsy namany mihitsy ty resaka maquillage. Za zany a maquillage tsy dia namako ohatran'le teneninao zay. Misy ihany zaho an-trano fa tsy fahazarana koa le izy. Avy eo ny problèmako zany tsy anaovako maquillage tsy vitako isaka andeha hivoaka ve za tokony lasa tsy hoarako le izy ny tarehy koa ny simba foana amin'io farany. Zay aloha e. Simba foana ny tarehy amin'io farany de lasa manimba zavatra marobe. Za koa tsy contre. Za tsy mahita mpanakanto namako aby reny manao maquillage tena manja be mihitsy reo a. Za tsy contre mihitsy. Za tsy contre olona manao maquillage velively mihitsy fa za fotsiny za tsy de manao maquillage. Za tsy de manao maquillage. Juste hoe lokomena fotsiny de zay. Ndao indray aloha tsika anaraka hira satria lava de lava ihany koa zay resadresaka teo izay. Raikitra indray ary ao anatin'ny mamaraparana ihany koa tsika miaraka amin'ny FARAH JOHNS fa rehefa ao anatin'izany hoe famaranana tahaka izao ihany koa nisan'le tena endrasanareo le mbola ao anatin'le hoe matsiro de matsiro izay fiarahany eto izay ny mpanakantsika raha teo ihany koa efa hatramin'izay ka hatramin'izao aloha zany anisan'ny mbola isaorako azy hatrany fa de miresaka malalaka ouverte ozy izy ny fitenenana vahiny izay na ireny zavatra rehetra izay hoe efa narahantsika teo anatin'ireny resadresaka rehefa dia mankasitraka ny FARAH JOHNS manokana ao anatin'izay hoe fahatsorana tsy mihafahafa ihany koa ao anatin'izay resaka izay. Ie, tsy misy hafatra kely ho an'olombelona rehetrarehetra izy ny teneniko very zokiko za tsika zany fandalovana eto ambony tany eto fandalovana. Tsy hitako zany ny zavatra tokony hoe ampiavokavina na hoe anambanimbaniana olona satria rehefa maty ray ihany ny lalana. Samby ambany lavaka daholo tsika rehetrarehetra anambany tany. Tsy tokony hiavonavina. Za zao a folo mianadahy zay a 5 zay sisa tavela 5 maty. Tsisy niverina eto na ray ary tsisy nitondra sotro na tapatsotro ray arany tsy noentindreo any. Fa tena hoe nandeha tsotro zao ny lambany fotsiny natao ny tafiana tsara lasa tsy nitondra rena tsy nitondra ninina. Dikan'izay profitevo ny fotoana ananantsika eto ambony tany eto mba hitsikitsikitsika amin'olona fa aza miavonavina aza manao fa sasy araria tsisy dikan'izany miavona zany. Za miresaka amin'olona rehetrarehetra na 4 io na ino na mpanakarena za ouverte amin'olona rehetrarehetra. Ao anatin'izay hoe resaka ouverte amin'ny olona rehetra izay FARAH JOHNS aty tiako atsipy kely na antaniko anao ihany koa hoe misy ny hoe le mitazona an'izay hoe prestige izay dia ahoana indray izay raha ohatra hoe ho anao manokana? Mitazona prestige za mitazona prestige za tsy dia eny e na miresaka amin'olona zany tsy haiko ataoko anazavana azy. Ny prestige moa tsy maintsy tazomina amin'le hoe tsy misotro toaka aloha déjà. De tsy manaonao foana hoe miaraka amin'olo gauche à droite. Miaraka amin'olona gauche à droite. Miaraka amin'ny lehilahy gauche à droite. Fa rehefa gauche zany dia gauche fa tsy sady mandeha à droite. Za olona tokampo be. Oui. Za olona tena olona fidèle. Za rehefa mijanona amin'olona anankiray dia anankiray. Fa matoa miaraka amin'olo ka fa dika zay tena fa tsy milamina ao. Tsy milamina. Fa za olona tokampo be za dia zay zany prestige zany zao. Dia zay manaja olona fa fitazomana prestige foana zany le fanajana olona mitazona prestige zany amiko. Satria anao manaja le mpiara-monina aminao. Raha isika indray hoe FARAH JOHNS amin'ny fiainana andavanandro mivoaka ny trano ihany rehefa hoe miala an'izay tontolon'ny mozika izay mba miaraka amin'ireo namana ohatrany ahoana ny fandaharam-potoanan'ny FARAH JOHNS manokana raha ohatra hoe tena isorintsika mihitsy le lamozika na dia sarotrarotra raha hoe ny ialan'ny FARAH JOHNS amin'izay. Za tia mandehandeha, za tia boîte. Za tena tia mandeha boîte de nuit satria za ndray rehefa mandeha boîte de nuit tsy dia hoe mandeha hoe andeha andihy na inona fa za mijery hoe inona ny zavatra tian'ny olona amin'izao. Za koa tia miala voly
zara tsy mandio itsy avy eo fa mipetraka fotsiny mahafinaritra anahy mahita olona raha reny de misy fotoana koa za an-trano mandeha mivokavoaka mandeha miaraka amin'ny namako ndao tsika mpandehandeha zay le teneniko hoe misy fotoana mba misosotro ihany fa misy fotoana an'le izy fa tsy isan'andro ohatra hoe weekend ndao tsika andeha miaraka amin'ny namana vitsivitsy ao anaty tôbily de mandehandeha iny de mody an-trano avy eo. Misy zao ny sasany mahafinaritra raha nga le fiainana artiste. Inona zavatra sarotra tena hoe raha ao anatin'izay hoe tontolo zavatra sarotra amin'ny tontolon'ny artiste mampalaza anao misy fotoana zay resy mba te handehandeha eny Analakely reny fa tena tsy afaka mba te hitsofoka ambodiny sotro ao mba te za mantsy ty zavatra raha madinidiniky mba te handeha ihany za tanao mba te hitsofotsofoka amin'olona tanao misy olona mijerijery olona manao magie mba te hijery andrena mba liana mba fa tsy afaka na za zao raha mandeha mivavaka rehefa mandeha mivavaka lahady reny tabataba le zazakely vao mahita anahy mitsofoka ao am-piangonana satria taitra ireo hoe aiky FARAH JOHNS izy olona mivavaka tamin'ny alahady zao za tany am-piangonana mitoditodika daholo lasa zandry amenamenatra satria lasa any aminao daholo no masony rehetra de zavatra zany zavatra hitako hoe maharatsy le tsy hoe maharatsy moa zany fa masarosarotra anazy le malaza ianao zany tsy manana fiainana tena fiainana hoe libre tsy ohatran'ny talotsiny zay zany hitako raha fa aparsa ça va. Ny ankoatran'izay inona ny sakafo tena tianao ianao hoe tia mba mandray anjara ao anatin'ny fikarakarana ny tokantrano ihany na hoe mahandro ihany koa inona tena hoe asa tiany FARAH JOHNS atao ihany koa rehefa hoe ao amin'izay hoe tokantrano izay za mahandro ka mahandro sakafo rehefa mijanona an-trano za mikarakara sakafo fa tsy isan'andro misy mpanampy moa an-trano za koa matetika za rehefa eo zanako ireo za milalao miaraka amin'ny zanako surtout anankiray kely ty vavy kely ty ny fotoanako za raha misy bedin'le assistante mihitsy babila izy zazakely apetra ambony fandrena satria le alovina foana mitototra anazy araka ny trano iny satria mahafinaritra anahy le izy zany angamba rehefa karakara sakafo za kosa tsy manasa lamba désolé alako lavitra mihitsy misy fotoana ihany efa ela fa na misy fotoana zany nasa lamba ny olona miaraka amiko za efa malaza be io tsy maninona anazy zany fa za am'izao fa tsy mahavita tsony satria tsy arakaraka zavatra ataonao ny zavatra valindreo aminao de sao de le hoe efa mpanjaka vaviny amin'izay ianao de raha tsy sasako tsony raha moa ny lambanito anga efa afaka hoaiza tsony tsy haiko fa za zany za am'izao fa tsy mahavita tsony satria reraka fotony lehilahy zany tena zany problème anareo lehilahy matiky foana anareo rehefa voatifitra foana nareo ny lehilahy zany rehefa izy ajainao rehefa izy kolokoloanao sy karakarainao vao mahitsika itsany tampon-dohanao zay mihitsy reny lehilahy reny itsika itsany tampon-dohanao fa rehefa anao le masisika sy entitrentitra reny indray izy mankitakitaka aminao aza atao an'izany rehetra ny fiainana fa rehefa hitanao tsotra sy malemy aminao le olona arao araka an'iny koa ny fiainana fa de mandeha ho azy FARAH JOHNS mety hoe fanontaniana tsy tokony apetraka fa apetraka ihany fa ohatrany matetitetika izay hoe nareo lehilahy nizay mba hiaro kely an'zareo lehilahy indray aloha zay moa nga efa niainan'izay nga FARAH JOHNS no ohatrany hoe rehefa mitantara an'izay ianao de tsapako be mihitsy hoe tena mivoaka any anatinao any mihitsy le izy efa niainako le izy ka efa niainanao tsika vehivavy zany raha mbola tsy avoa moa raha mbola tsy nandalo tam'izay de tsy vehivavy tsy vehivavy de raha mbola tsy nandalo am'izay na mbola tsy nahita dana mandeha mivavaka misaotra an'Andriamanitra za fa nahazo loatra an'izao fa efa niainako le izy ary tena voamafy mihitsy za tam'izay tena tsindronantsy mihitsy angambany ny zavatra mitovisiko aminazy de zay mahatonga anahy ny olona rehefa tsotra manaja tianao mikarakaranao ajao izy asivodikany izy fa tsy fantatrao ny olona ambadika hitanao any tsy fantatrao ny zavatra iainanao any ambadika any fa aza profitena zany foana problème lehilahy teneniko foana zay zavatra zay ianareo rehefa mahita olona tsotra aminareo ny vadinareo tsotra aminareo vao may diavidiavinareo mandeha mijery zazakely ambadika ny tsy ako manino attention entitra be FARAH JOHNS ao amin'ny tokantrano non
tsy entitra non tsy mametraka hoe zao non za zavatra malalaka be mihitsy miaraka amiko za tsy mametraka hoe vao misonne ty téléphone anao tety non za tsy misava téléphone satria tsy tiako hisava téléphone raha mahita zavatra tsy tiako za nyteneny teo za olona tokampo raha vao za mahita zavatra tsy tiako anatin'io téléphone io tonga de tsy tiako ianao ary io tsy voasitrana tsony tsy voamboatra tsony de aleoko tsy mijery ialana amin'izay de aleoko tsy mijery de nareo lehilahy koa rehefa mandehandeha misy vehivavinareo miantsoantso mba teneny izy efa mivoaka anazy miantsoantso aty an-trano ai fa za tsy matetika tsy miteny an'izay fa rehefa mijery anty izy de hitan'izay de hitan'izay ok ary andao aloha tsika anaraka mozika ray mialohan'ny tena hoe anarahantsika ny mozika ny FARAH JOHNS maro de maro izay zavatra nresahana teto izay araka ny teneniko de hoe malalaka be itsy mpanakantsika ity ary zay tena any am-pony ihany no avoakany fa mino sy manantena fa de mba samy nandray izay tandrefy azy kosa ny tsiraray eo na isika vehivavy eo ihany koa ianareo lehilahy taondray ary anaraka mozika ny FARAH JOHNS amin'izay tsika satria fotoanany ihany koa zao miandry ihany koa ianareo any tokantrano any hoe aiza ihany fa de hoe mahafinaritra trano mitafatafa miaraka amin'ny FARAH JOHNS ihany koa fa de izy tenany eto no hanolotra an'izay mozika izay hoe inona re izay hira mba atolotry ny FARAH JOHNS ho anay izay indray leo tatsika milamina milamina fa fandalovana eto moa fa teneny foana milamina miray sahina aza hoentim-po aza teriteritra amin'ny zavatra tsisy dikany fandalovana eto zay moa resako anatin'ny anira milamina miray sahina aza hoentim-po da ny fandalovana tsy tokony asiana kontana tsy asiana kontana ny fiainana fa mandeha ho azy ny ankoatran'izay FARAH JOHNS mialohan'ny tena anarahantsika ny mozika inona zavatra tena hoe tandremanao rehefa mamoaka klipy tahaka izao ianao zavatra tena tandremako ny angeza aloha voalohany za matetika miteny amin'ny caméraman aza tohatra an'izao sady hita za angeza zavatra marina zany de tsy afenina olona zany zavatra tena tandremako indrindra mihitsy de zay fotsiny angamba za olona malalaka be nyteneniko teo za tsy mampaninana anazy misy olona mantsy masika mahita olona avoala mafy kely amin'ny artiste anazy iny c'est pas grave tsika olona efa mivoatra amiko manokana zany ny olona samba fomba fijeriny fa raha za manokana tsy mampaninana anazy zany le fomba fitafy zany fomba fitafy za zany tsy manisy resaka am'ireny manao lavabe anao de respecteko manao fo kely anao de respecteko satria amin'ny artiste anao afaka manao zay tianao atao anao fa tsy manompa olona fotsiny ok ary avy hatrany ary aloha de arahantsika ty mozika ty de rehefa avy eo tsika miaraka manao veloma sy manome an'izay afatra faraparany ho antsika rehetra izay FARAH JOHNS de iny izy iny milamina zany ny afatra ho antsika tsirairay avy ho antsika vahoaka rehetra ho anareo rehetra manaraka ity fandaharanty ihany koa ho any Mayotte sy La Réunion ihany de kopakopa-tanana ihany koa nareo i FARAH JOHNS raha teo ihany koa efa maromaro izay dina taony tany amin'iny ohatrany hoe etsaka kely etsy zany ny fitenenako anazy fa ohatrany hoe tany La Réunion raha tsy diso zay tany Mayotte ihany koa Maurice ohatrany ahoana ny ambiance rehefa le hoe manao fampisehoana any amin'ny mialan'ny Madagascar zany moa le tsy mitovy foana le malagasy le Madagascar sy le anampita satria ny olona anampita an-dranomasina tomoko efa diso mivoatra loatra na miarahaba fotsiny ao de fa zavatra tsara be de fa falifaly be zany ny olona fa tsika eto mila manao animation be anao zay le olona vao ao anatiny fa any an-daty zany hitako tsy mampitovy anazy ny vazaha zany vao miditra fotsiny anao avy eo tena le fanajana zany tena hafa be mihitsy ny firespectendreo ny artiste sy ny apetraka anao zany ny manao anao zany ny zavatra hitako tena chapeau ka ohatr'izay mihitsy rehefa misy fotoana le fanakalo hevitra miaraka amin'ireo mpanakanto avy any ivelany ireo le tonga eto amintsika eto Madagasikara de indraindray ary zareo variana hoe way
ary ny mpanakanto aty aminareo manao ohatr'izao dia satria izay zavatra izay tsy iainany zareo rehefa afa tena mipetraka mihitsy hoe rehefa mpanakanto ianao dia zao ny stade misy anao dia izay indrindra fa tsara ianarana izay fa raha JOHNS hoe rehefa miseho ny mpanakanto malagasy dia mba tonga dia mitehaka raha tsy endrasana an'ilay hoe na za io ne za koa ny ohatran'izany za ao an-trano mandany fotoana mijery an'ireny zavatra ataon'ireo na fiainan'ireo mpanakanto vazaha reo miala tsiny za tsy dia mijery live gasy satria lasa influencé n'iny za koa tsy dia hoe angalataka tanteraka n'le ny ataon'zareo any fa tsara ihany manaraka mijery mba ahaizanao mametraka hoe atreto ny zavatra tokony ataoko atreto ny zavatra mety sy ny tsy mety ataoko na io resaka fomba firantsika io any ianarana daholo reo fa tsy atao foana mbola mipetraka ve le hoe Michael Jackson mbola anisan'ny mpanakanto tena mbola hoe anisany hatram'izao mandrakizay satria atreto za mbola tsy nahita olana vita zay vitany kosa raha mbola muzika na resaka mpankafy enjana izy eno izy efa igny izy naty igny fa na zara mandinika mety misy olona koa ohatrana mafy izy za mijery za zao mankafy be ny Beyoncé na fomba famindrany nyrehetrarehetra ataony hafa ihany Jackson mety hoe hosadakatra kely fa raha JOHNS ny amaly an'ity nefa nirariko mba hoe amaly araka ny tokony ho izy ihany koa fa raha JOHNS mba milazara nga mpanakanto lehilahy mba hoe malagasy mba ohatrany hoe manaitra ny FARAH JOHNS hoe tiako ny mozika anito mozikany mozika Mikea ao respero anazy tena vao nijery kolisy za voatsely nijery zavatra nataony tamin'ny télé tena miaiky azy hatram'izay efa ela za nankafy foana ny zavatra nataony dia zaho moa mbola mipetraka foana le zavatra ataony izy aloha raha lehilahy miala tsiny aminareo lehilahy sasany tiako daholo nareo fa raha hoe tena tiako ny zavatra ataony dia Mikea. Ary raha mpanakanto vehivavy indray vehivavy maro vehivavy mahery aleo mba omentsika sehatra le mpanakanto vao misonitra nisany misy mpanakanto vao misonitra manaitra anao ihany koa ve Tansemena anisan'ny vehivavy manana ny mahizy azy manana feo izy manana ny fomba manana mipetraka ny maha-artiste anazy efa hatram'izay ne zany zavatra vao nihira iny Tansemena iny efa ohatran'izany foana fomba fijeriko anazy hatram'izao izy koa enjana resaka feo hainy le izy ao anatin'le izy respect koa Tansemena moa zany tsy hoe vao misonitra fa ao anatin'le hoe le tiany tanora tiany FARAH JOHNS jeune mba elana amin'le hoe izy zany mpanakanto akafizinao dia tonga dia le efa le grand reny daholo ny teneninareo mpanakanto rehetra za koa fa elo tsy mijerijery clip loatra satria sahirana mizazaza fa marobe ny zavatra ataony zaza jeune am'izao tsara be daholo maro zavatra ataony zaza jeune vao misonitra ohatrany reny hoe dia efa antitra ery FARAH JOHNS nefa ny raha misy Catalina Wendy Catalina voilà misy an'ireny zao tsara be ny irandreo beda be ny zaza ny jeune vao manomboka am'izao maro tsara ny zavatra ataondreo tsy fantako mantsy anaran'ireo reny misy tiako lafa tiako iza mankasitraka FARAH JOHNS nafinaritra dia nafinaritra ny tafatafa sy ny fiarahana teto nafantarana trano hoe FARAH JOHNS hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy miova fa mbola ao an-trano izay hoe fahatsorana izay ary malalaka ihany koa FARAH JOHNS anisan'ny mpanakanto hoe malalaka ao anatin'izay fomba fiteny izay afatra FARAH JOHNS ho atotrintsika ho any tokantrano amin'izao fotoana izao tongava maro raha riva ao amin'ny glacier dia misaotra nareo mpankafy anantra amin'izay ka hatramin'izao averiko indray tsy tonga teto raha tsy anareo na tsara na inona zavatra nataoko teto raha tsy nono ianareo mpankafy dia tsy teto dia merci beaucoup ho ela velona daholo tsika rehetrarehetra
mirary soa tombaovao sy nrehetrarehetra ho an'olona merci beaucoup agastratsika FARAH JOHNS tahaka izay ihany koa ny firarian-tsoa toetra ao anatin'ny tarika groupe FARAH JOHNS hoe mbola hivernetsika afaka mbola hitohy hatrany zay fafolo taona zay ary mbola ezinezina be ihany koa ny ankoatran'izay dia mirary soa manokana sady piso mafatifaty atotra ho an'le masisy kely ao ambadimbadika ao an'le zazany FARAH JOHNS ao dia koko manokana ihany koa ny iainina moa izy zay satria efa niaraka tamintsika izy tamin'ny tournazy manaraka fa amin'ny tournazy manaraka indray dia mbola ho asehoanay anareo eto ihany koa le princesse kely ny FARAH JOHNS zay merci beaucoup dia izay indray namarana ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy mankasitraka antsika tsirairay avy any tokantrano any amin'ny herin'ny tahaka izao antsika dia andray mpanakanto hafa indray veloma. Découvrez plus de fun avec les promos vacances Orange. 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 Nanutra wanao teo. Milamina, mirasaina za wenty bila. Dani fanda luvana, stukula senga kuruntanga. Milamina, mirasaina za wenty bo. Dani fanda luvana, stukula senga kuruntanga. Milamina, mirasaina za wenty bo. Dani fanda luvana, stukula senga kuruntanga. Hey, milamina, mirasaina za wenty bo.